Toboko lahy sy toboko vavy, amin'ny teny no alorako ny arahaba mba hampiraritso ho anareo tratra izao ray volany ny teny malagasy izao. Tsy nataonay eo anivon'ny fohy be ny fikambanam-pikapary malagasy maneran-tany ho nahandro tsy re fofona natony tsy re anitra izany ray volany teny malagasy izany, fa ho marihana tokoa na dia ao anatin'ny vanim-potoana sarotra aza isika. Dinika amorom-patana no entina anamariana izany amin'ny asabotsy fahenina volana jona ho avy izao, manomboka amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 9 ariva, ary amin'ny alalan'ny Zoom moa no ifanatrehantsika. Ny lohahevitra dia ny hoe teny malagasy, teny velona. Dinika amorom-patana misy ireo mpisoronafo roa dia tsy iza izany fa dokotera Rabenalsoa Ravalitera Jean hitondra ny lohahevitra hoe ny fiovana nentin'ny civilisation samihafa teo amin'ny malagasy. Izy moa dia mpampianatra mpikaroka, akademisiana, filan-kevitra manokana eo anivon'ny fampianarana sy fikarohana eto amin'ny Brofo be Fipima, ary izy ihany koa dia Renala Fipima. Ny mpisoronafo faharoa dia Andriamatoa Ranjatoery Arilala, mpampianatra tantara, akademisiana, Renala Fipima. Ny lahadinika hoentiny dia ny satany teny malagasy teo amin'ny tantarany Madagasikara. Koa tongava maro voafetra ny toerana misoratanarana dia n'izao ao amin'ny Facebook Fipima. Misy ny laharana ihany koa azo antsoina laharana finday ao anatin'izany Facebook izany fa antsika miantso mivantana ireo tompon'andraikitra na eto Madagasikara izany na any ivelan'ny nosy. Naiza ary toerana misy anao amin'ny asabotsy io dia tongava manatrika izany dinika amorom-patana izany. Manasa re lahy, manasa re roy, sabotsy mifakahia.